Fa 12 hatramin'ny fa 17 volana May ho avy zao kosa no anatanterahana ny salon de tourisme ITM etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy taorian'ny crise lavareny teto amin'ny firenena azo heverina ny hitondrany fanatsarana eo amin'izay sehatra izay. Amafisin'ny Bureau national misahana ny fizahatany eto Madagasikara na ny ONTM ny mahavovonana ifaneraseran'ny sehatra tsy miankina sy ara-panjakana amin'ny alalan'ny fikarakarana valandresaka mikasika ny fampiroboroboana ny fizahantany taorian'ny krizy izay hinaritra 5 taona. Mandritra ny salon de tourisme ITM mandian'ny fantelo izay ho totosainan 12 hatramin'ny 17 May ho avy zao etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy no isy an'izany. Nos conférences à l'IB, c'est mon bani relance de la destination, moi j'en ai un petit faillin. Dia atone mintsiny zany zay ivoana amin'ny conférence io misy evitra lehibe efatra na 10 zay ho présentenay any amin'ny gouvernement hoe zao ny fepetra ilaina tsy maintsy apetraka sy raisina na eo anivon'ny sehatra tsy miankina zany eo anivon'ny gouvernement afahana manao an'izay relance ny destination zay. Ny amin'ny titonty zany betsabetsaka kokoa ny participants avy any Maurice. Tena marina moa zany dia tamin'ny heritonana anankiray ihany tamin'ity zareo anaky 5 no avy any Maurice dia ankoatran'izay koa zany betsaka kokoa ny hôtelier tamin'ity taona ity dia dikan'izany zany tena manantena daholo zany ny hôtelier eto Madagasikara zany hoe isy fivoarana ny tourisme manomboka amin'ity taona ity ary ireo mauricianina ireo koa zany matoa tonga dia mieritreritra hoe ny pouvoir d'achat ny gaz zany dia mety ahafahan'ny malagasy mandeha manao fizahantany any Maurice dia izay mahatonga ny zareo tonga aty Madagasikara koa anao an'io salon io. Nivorina tetsy amin'ny hôtel Colbert Antananarivo tokoa ireo mpandray anjara amin'ny ITM taona na ahafahana nametraka ny rafitra rehetra entina natotosana ty hetsika ho fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany ity. Ny volana janoary sy hatramin'ny volana aprily lasa teo dia mahery ny 700 ny tahan'ny fizahantany araka ny tarehimarika vonjomaika azo avy amin'ireo agence de voyage. Ny apakatra izay tarehimarika izay indrindra amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny hakanton'ny Madagasikara no antom-pisin'ity hetsika ITM andian'ny fahatelo ty.